baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Finaritra namako, manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Mbola iresaka momba n'izany fanahy masina zany ihany isika. Satria io fanahy masina io dia tsy hery fotsiny na hoe rivotra araka ny voalazan'ny fampianarana miely etsiroa, fa persona anankiray ao amin'Andriamanitra izany fanahy masina zany. Hojerentsika amin'ity indray ny asan'ny fanahy masina. Ka dia manasa anao mba ho liana trany. Melony zany aloha tsara trantsika nivavaka. Rainay izay ny an-danitro, misaotranao fanomenao anay ny fotoana androany, ahafahana miona, mitafa, mandinika izay voalazan'ny soratra masina. Miteza anao hamela ny heliko. Hamela ny heliko ty namako izay miara-mianatra ny soratra masina ty. Mba ho fantatray fa Andriamanitra mamindra fo ianao. Mba ho fantatray fa tena miantra anay ianao. Koa dia meo anay tokoa izany fanahinao masina izany, ampafantatra anay ny famarinana tanteraka. Ary aza manaraka anay noho ny tsy fombiazanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Raha vao miresaka amin'ny fanahy masina isika, dia izao no tadidio ao an-tsaina. Rehefa hiakatra ho any an-danitra Jesosy, dia nampanantena izy ao amin'ny Jaona 4:20, fa andeha indray aho ka ho avy. Ary indro zaho momba anareo mandrakariva hoy ny Matio 20:20. Ho eo aminareo mandrakariva aho. Ka dia nirainy ny fanahy masina, nangatahiny tamin'iray zany. Voalazan'i Jesosy moa fa Parakleto no antsoina an'izany fanahy masina izany. Zany hoe olona antsoina hitondra vonjy, hisolo vava, hiaro ary anelanelana. Jesosy Kristy no Parakleto voalohany indrindra. Jaona 1:2-2. Jaona 1:2. Hoy ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Zay ny voalazan'ny 1:2. Jesosy Kristy ilay nantsoina hitondra vonjy, hisolo vava, hiaro ary anelanelana. Dia ohatr' izany koa ny asan'ny fanahy masina. Izy indray ny Parakleto. Faharoa dia ny fanahy masina zany. Io fanahy masina io dia manana asa mampianatra sy mampatsiaro izay nolazain'i Jesosy. Ary tsy vita izay ihany fa hitarika ao amin'ny marina rehetra izy. Zay voalazan'i Jaona 4:20, ny 1:7. Jaona 4:20, ny 1:7. Fa raha ho tonga ny fanahy famarinana hoy Jesosy, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa hitsiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Gaga ihany maheno olona miorakoraka miteny fa tariany fanahy masina izy, kanefa fampianarana tsy izy no entiny, fampianarana diso tanteraka tsy ara-baiboly. Ilaina ny fitariany fanahy masina, satria
io fanahy masina io anie no nampanoratra ny baiboly. Rehefa andinika ny soratra masina isika mba tsy ho fampianarany demoni no azo laka, dia tsara hatrany ny mivavaka mangataka amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Tsy ny fanahin'i Kristy mihitsy no anao sy ampino ny fampianarany diso anankiray. Zany anie ny voalazan'i Jaona 4:20 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irainy iray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Mbola azontsika jerena ihany koa ny Jaona 5:17 toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Jereo anie zany, mba eritrereto anie zany. Afaka maminany koa zany io fanahy masina io. Toetra n'Andriamanitra zany mahafantatra ny ho avy zany. Tsy hery fotsiny zany io, tsy fofinaina fotsiny io, tsy rivotra fotsiny io, fa persona anankiray ao amin'Andriamanitra. Tsy ny fanahin'i Kristy mihitsy no hitarika ny olona anankiray ho amin'ny fampianarany diso. Fa rehefa maheno fampianarana ianao indray andro ka tahaka ny hafahafa zany, dia eritrereto fa tsy fanan'Andriamanitra mitarika an'iny olona iny. Ny Petera 2:9-20 dia miteny toy izao ny baiboly: fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy. Izay ny mazava-dehibe ny hoe andao hivavaka melon'ny ianarana ny baiboly. Satria asan'ny fanahy masina izany mampazava saina ny fahazahoana ny soratra masina izany. Tsy vitan'izay ihany fa ho an'ireo olona izay ho enjehana indray andro any. Na amin'izao fotoana izao dia ny fanahy masina mihitsy no manolo-tsaina an'ireo olona enjehanareo. Matio 10 no ilazany Jesosy an'izany. Matio 10:7 fa raha manolotra anareo izy dia aza manainy amin'izay fomba hitenenanareo ary izay holazainareo, fa omenanareo amin'izany ora zany izay holazainareo. Hitanao amin'izany fa Andriamanitra dia fa vonona amin'ny lafiny rehetra, fa isika fotsiny no mila manaiky. Zao ny voalaza ny 20 amin'io Matio 10: fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahin'ny rainareo no miteny ao anatinareo. Tadidio koa anefa io fanahy masina io dia tsy hiteny raha ohatra ka nanao tsinotsinona ny fianarana ny soratra masina ianao. Izay natsofoko atao ihany no ampatsahiviny ianao hoe zao tenenina, zao le nilazaina iny, zao le nianaranao io. Ary eo amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara dia izay ampidirinao ao an-tsainao ihany no avoakanao amin'ny olona izay hitorianao ny tenin'Andriamanitra. Koa rehefa nataonao tsinotsinona ny fianarana ny soratra masina, tsisy tenin'Andriamanitra ho tafavoakanao eo. Ary izay le hoe aza atao tsinotsinona ny fiarahantsika eto. Angatao mandrakariva ny fanahin'Andriamanitra mba hampitoetra ny teny ao am-po sy ao an-tsaina. Koa efa nanome toky zany Jesosy ao amin'ny Marka 7:12 manao hoe raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manahy raha teo izay holazainareo, fa izay teny omenanareo amin'izany ora zany no holazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina. Zany dia isan'ny asan'ny fanahy masina ihany koa. Farany dia mitaona ny mpanota mba hibebaka izy, ary ampiaika n'izao tontolo izao ny fahotany.
ampiaiky an'izao tontolo izao ny fahamarinana ary ampiaiky ny fitsarana izy. Izay no voalazan'ny Jaona 4:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20. Ny fahotana ozy Jesosy satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrian'izao tontolo izao dia efa voatsara. Ny fanoherana izay fitaomana ataon'ny fanahy masina mba hibebaka izay no fitenenany ratsy azy. Satria raha vao mitondraka ho amin'ny fanaovan-dratsy ny olona anankiray dia tsisy vokany intsony ny fitaomana rehetra atao aminy. Zay no mahatonga an'le Efesianina 4:4-7 aza manao zay hampalahelovana ny fanahy masin'Andriamanitra ozy. Ka rehefa miala aminy ny fanahy masina zay mitaona azy mba hibebaka iny, dia iza tsony moa zany ny tarika azy hoe andao hibebaka, mibeba. Tsisy. Andao ane vakintsika ny Salamo 1:5 ny 9:1. Salamo 1:5 ny 9:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Very izay lavitra an'Andriamanitra, very izay ialan'ny fanan'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany ary fa tsy hery fotsiny araka amin'ny fampianarana miparitaka eto sy roa ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy hery fotsiny io fa manana ny maizy azy tanteraka. Ny fanontaniana manaraka dia hoe ahoana tokoa moa izany no hoe maha-Andriamanitra an'io fanahy masina io. Fa zay aloha ny androany. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra fanomenao anay ny fahamarinana avy amin'ny alalan'ny teninao. Mamelany elokay tamin'ny fieritreretanay fa tsy intsinona izany fanahy masina izany. Rivotra fotsiny izany, hery fotsiny izany. Kanefa kosa amin'irao fo izay satria mbola teo voavonjy. Tario lalana mandrakariva ho amin'ny tsara izay tompo. Ento mandrakariva izay anaiky ny sitraponao amin'ny alalan'izany fanahinao izany. Betezanao amindra fo amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany. Amen. Hatreo ny fiarako aminao ary mametraka ny mandra-pitafa, mandra-pioana indray namako. Veloma tao. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?